Ivirenantsika kely kosa ny mahakasika ny sosialy ho tanterahina rapitso ilay etsika tolo-tanana ho fanampinareo traboina no ny fandalovan'ny rivotoza Tsetza sy ireo vahoaka amanaly ny mijaly no ny kere any Atsimo. Raha efa nandray ny fepetra ho fanampinantsika ny vahiny, miantefa amin'ny vahoaka malagasy kosa ny antso amin'ny fanatanterahana ity tolo-tanana ity. Ravakarandriamanalina sy Mamira Samuel no mitondra ny sary ho antsika. Ho tanterahana rapitso any amin'ny Trambokom-pirenena Befiloha ny etsika tolo-tanana ho fanampiana ireo trabony noho ny fandalovan'ny rivodoza Tsetza sy ireo vahoaka amanaly mijaly no ny kere any Atsimo. Any amin'ny faritra moa dia nenivon'ny masovon'ny BNGRC no andraisana ny fanampiana. Ity etsika izay tanterahany fitondram-panjakana malagasy sy ny BNGRC ity dia natao fanehoana ny firaisan-kina ny samy malagasy manoloana ireo mpiray-tanindrazana anaty fahaseranana lalina. Io le fifanomezan-tanana io nge amintsika malagasy efa fomba fanao io ary le hoe loza voajanahary ohatran'izao zavatra efa mahazatra antsika eto Madagasikara io. Isa-taona tsy maintsy misy an'io foana mandalo. Fa saingy izao tamin'ity taona ity zany na ely le izy dia maromaro no trabony. Zany trabony zany amintsika malagasy efa mahazatra hoe vokiava mahatratra zay vonivona zany dia ifanomezana tanana ny fanampianana. Raha teo antsika miara-miasa amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena dia be dia be ny tolo-tanana ataon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Raha ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny avy any ivelany ary manao maka-mosika malagasy heverina fa zavatra ao anatin'ny tokony fampitondrana eto Madagasikara zany. Ny fanampiana moa dia azo atao amin'ny alalan'ny volana fitaovana ilain'ireo olona trabony. Afaka entina avokoa manomboka any amin'ireo karazan-tsakafo samihafa, fitafy sy kojakoja samihafa ilaina eo amin'ny fanarenana ireo trabony. Ny fianakaviam-ben'ny ministera ny serasera ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana dia efa nametraka boaty fandrotsana fanampiana ka ao anatin'io no andraisany anjaran'ireo mpiasa eo amin'izay voikiava mahatratra izay ary anatitra izany eny Befiloha izy ireo raha ampitso.